raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG. Ary zany anisan'ny matahotra anazy be tsara velatsy indrindra voalohany indrindra. Satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty anankiray izay tsy ho averiko intsony mandrakizay tena piditra hitan'ny président tam'le nisy problème enao tena tsisy mafatra koltra dina de za de délégué ny 2e arrondissement Roli Mercia iny tsy nisy ny dirany iny olona fa dina ny antso anao hoe lanto teneno le olona fa olona anao amin'ny 2e teneno izy hoe Roli Mercia no nampanao aniny teny ambobo iny de nampiteneniko le ankizy de io gady io Roli Mercia dina amin'ny teny anary efa aveo PDG ny tao ambadika anio za tsy nalala zany ny faotana mafaty nataoko indrindra tena oui za nanao an'izay za président za nanao an'izay za de efa voatonontonona ny tao miara-manonja aloha hoe lanto ny tao ambadika an'le izy fa rehefa aveo PDG heureusement tam'le izy ny teny iny de ny teny izy hoe za kosa no nitory an'ny Roli Mercia de afaka tanteraka am'izay zay fa raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG. Ary zany anisan'ny matahotra anazy be tsara velatsy indrindra voalohany indrindra. Satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty anankiray izay tsy ho averiko intsony mandrakizay tena piditra hitan'ny président tam'le nisy problème enao tena tsisy mafatra koltra dina de za de délégué ny 2e arrondissement Roli Mercia iny tsy nisy ny dirany iny olona fa dina ny antso anao hoe lanto teneno le olona fa olona anao amin'ny 2e teneno izy hoe Roli Mercia no nampanao aniny teny ambobo iny de nampiteneniko le ankizy de io gady io Roli Mercia dina amin'ny teny anary efa aveo PDG ny tao ambadika anio za tsy nalala zany ny faotana mafaty nataoko indrindra tena oui za nanao an'izay za président za nanao an'izay za de efa voatonontonona ny tao miara-manonja aloha hoe lanto ny tao ambadika an'le izy fa rehefa aveo PDG heureusement tam'le izy ny teny iny de ny teny izy hoe za kosa no nitory an'ny Roli Mercia de afaka tanteraka am'izay zay fa raha misy ny olona atahorany olona indrindra eto ambony Madagasikara PDG. Ary zany anisan'ny matahotra anazy be tsara velatsy indrindra voalohany indrindra. Satria tellement c'est tena tsoko amin'ny président nanao faotana mafaty manoloana ny rivotra politika izay mitsoka eto amin'ny firenentsika amin'izao vanim-potoana izao izay tao anatin'ny hetsika hetsi-bahoaka izay nahatonga faravany fitondrana teo aloha dia mahatsiaro manana andraikitra izay atao anivon'ny tafika malagasy zany indrindra no nanaovana izao assise de l'armée izao na ny fikaonandohan'ny tafika malagasy zany no atao de mba hitondrana ny hevitra sy ny anjara biriky ary ilazana ihany koa izay manitikitika sy maharary anay atao anatin'ny tafika malagasy ary entina indrindraindrindra ihany koa mba anampiana sy anomezana tanana an'ireo izay voatendry mitondra ny tany sy ny fanjakana ankehitriny. Eto dia mampatsiahy ihany koa ary mitaona ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mba hitoetra ao anatin'ny filaminana satria mandalo fotoatsarotra ny firenentsika mba samy banjina ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary indrindrandrindra ny fitiava-tanindrazana izay manosika ny tafika malagasy ankehitriny manoloana ny olana sy ny ambana maro samihafa izay misy eto amin'ny firenentsika. Eto ihany koa dia milaza amin'ny fomba mahitsy ary ofisialy fa eo anivony miainga avy eo Andohalo eo anivony fibaikoana ny tafika malagasy ny fibaikoana ny tafika iray manontolo manerana ny nosy ary izany dia hitaomana ny miaramila rehetra atao anatin'ny tafika malagasy mba tsy rorosaina ary tsy handray baiko fa tsy avy amin'izany fibaikoina eto Antananarivo zany ihany ary ao anatin'izany ny fanajana ny fitsipika mifeny tafika ary fanajana ny lalàna velona eto dia tsy misy elanelam-panahy intsony atao amin'ireo izay mioapefy ka ilazana ny miaramila rehetra manerana nosy raha tsy mahazo lalana ianao
amin'ny tompona ndraikitra zay isan'ambaratonga zay mifehanareo agny de tsy tokony iseho etsy a seroa na amin'ny tambazotra serasera na ankalamanjana na fandraisam-pitenena na amin'ny fomba maro samihafa tapitra ny mandeha ho azy ankehitriny a dia iroso amin'ny fanasazina avy hatrany zahay a raha miseho zany rehetrarehetra izany raha misy manana olana dia manantona andreo ambaratonga mpifehezana samihafa ary mampiakatra an'izany aty amin'ny tompona ndraikitra aty amin'ny foibe atya andoara zay nisy farako ny président mi colonel Mikael raha votenta aminazy omaly de ao hélicoptère zany ao apetrako raha vonanao asy moa za ny olonako avy tany petrako omaly hoe misy andian-dahalo nangalatra omby tany amin'ny commune nationale zany ny omaly marina tamin'ny enina marina dia tamin'izay aloha nilaza tamiko hoe andiana olona amanjatony anafika an'le omby dia teny taminazy reo hoe misy maty gendarme tamin'izay mbola sy fantatra hoe mpifirina fely izy fa gendarme maty confirmé le izy fa telo ny maty dia lasa andeha amin'ny andriny zany le omby dia za tamin'iny moa tahatsy amin'ny hametrahana ny andriamatoa filoam-panjakana tamin'ny tato amin'ny SSC niresaka aminazy nibatana zany tao kasika an'le hoe monsieur le président misy tranga salamy zavatra salamy zao any Betroka misy maty gendarme telo lahy ka miangavy anao mba izay raikaiky ny zavatra zay dia avy de laza moa izy tamin'io hoe tout de suite zao izy raha vavita ny zavatra dia amorandreo reo lehiben'ny andrim-panjakana mikasikasika tafiky gendarme koa izy zany izy dia iny moa isordan'andriamanitra zany fa na de tara kely aza l'hélicoptère fa efa Betroka koa zany hélicoptère zavatra zay zay zany afahatarana zany fa olona vonona hoe tena isizo le vaoaka zany le fanjakana ty zany satria zay nge problème teo zany sara fantasika lazaina tena propagande be zany fa hoe hélicoptère andiana dahalo anaovana ilaina rehetra zany hélicoptère zany nefa sisy avy am'zany zavatra zany io zany mampiahainay ambanivohitra any hoe ny fanjakana ve complice amin'ny dahalo sa manao akory tokoa satria raha io hasan-dahalo io zany azonao no andefasa hélicoptère vatasa ohatran'izao zany azonao de fona hasan-dahalo ka zay ataoko anao zay nisorako an'ity président le colonel Mikael président sikateby zao fotoana zao ty voteny taminazy aho de fa avy Betroka ny hélicoptère zao zay le masara le maramila masy fefany ny maramila tompoko zany azonao tsy de mahay miresaka hoe balaoasy ohatry tany politique io mavandrivandry amazao maramila raha hoe raha fanekeny maramila anazy zany de hoy zay rehefa ataonao de no zay zany maramila zay mahasamihafany hoe samby hafa ny maramila mahazo fahefana civily par rapport à civily mahazo fahefana ka zay ataoko asika hoe rehefa ny maramila manao an'io zany hoe colonel Mikael hitanao nany magniterany reo za sy mitenao hanao miracle izy fa io hanao zavatra izy zany ka raha magnitana zay anao zany de am'izao zany hélicoptère satria mbola misy gendarme telo lahy matsoa Betroka aminay ao raika andesina mandotro sasany andesina amin'ny faritra mena be de sasy mety sariko no fa mbola am'izay zay zany lehibe miaraka amin'ny hélicoptère io